Sur la question des îles éparses, Madagascar et la France se sont résolus à travailler et trouver ensemble une solution sur la question. À ce titre, Monsieur le Président a rappelé que sur le sujet des îles éparses, nous avons décidé de tenir une réunion de la commission mixte franco-malgache pour ouvrir des perspectives communes de développement et de coopération le 30 juin prochain à Paris. No resan'ny filoha Andry nandritra ny fitsidiana ara-panjakana izay nataon'ny filoham-pirenena Emmanuel Macron ny Rara Îles Éparses. Izay azo sokajiana anisan'ny teboka nandrasan'ny maro indrindra ho resahana mandritra nyity fitsidiana ara-pomba ofisialy izay ataon'ny filoha frantsay ity. Izany. Araka ny voalaza tao anatin'ny lahateny dia ho tanterahana amin'ny 30 volana Jona ho avy izao ny fifampidiniana izay ataon'ny firenena roa dia ny Madagascar sy ny La France. Ny fifampidiniana mahakasika ny Rara Îles Éparses na ireo nosy manodidina izay any Madagascar. Izany rehetra izany dia iara-midinika amin'ny voamiera hitambaran'ny firenena roa na commission mixte franco-malgache. Fifampidiniana faharoa io raha ny marina kokoa satria efa vita tamin'ny 2014 ny andiany voalohany. Ndao inotsika kely izany. Enfin, sur la question des îles éparses, Madagascar et la France se sont résolus à travailler et trouver ensemble une solution sur la question. Et d'ailleurs, nous avons décidé d'un commun accord la tenue de la deuxième session de la commission mixte bilatérale franco-malgache sur les îles éparses pour le 30 juin prochain à Paris. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette visite d'État marque une étape importante dans la coopération bilatérale France-Madagascar, mais surtout dans la concrétisation des projets qui façonneront l'avenir de Madagascar. No amafisin'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron izany ny fifampidiniana faharoa eo amin'ny firenena roa mahakasika ny Rara Îles Éparses na nosy malagasy manodidina. Izany fifampidiniana zany dia iarana amin'ny voamiera hitambarana na commission mixte franco-malgache ou filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron. À ce titre, Monsieur le Président a rappelé que sur le sujet des îles éparses, nous avons décidé de tenir une réunion de la commission mixte franco-malgache pour ouvrir des perspectives communes de développement et de coopération le 30 juin prochain à Paris. Et je veux dire que depuis 2019, nous gérons avec pragmatisme ce sujet. Enfin, c'est également notre volonté au niveau régional de travailler à la sécurité alimentaire, thème que vous avez à juste titre souhaité placer au cœur de ce sommet de la COI et qui va nourrir nombre de coopérations dans toute la région. Manoloana ny resaka fifampidiniana mahakasika ny Îles Éparses na ny nosy manodidina dia somary nalasa saina ny mpanaraka toe-dram-pirenena ihany ny voambolana nampiasaina dia ny hoe fifampidiniana eo amin'ny firenena roa. Raha lazaina fomba hafa dia zao ho dinihana amin'ny 30 volana Jona ho avy izao ny omety fiara-miasa eo amin'ny firenena roa mahakasika ny Îles Éparses na nosy manodidina izay any Madagascar. Zany hoe tsy misy voambolana hoe famerenana amin'ny Madagascar ny nosy manodidina fa fampidinena ny mety ho fiara-miasa eo amin'ny firenena frantsay sy firenena malagasy. Malasa saina ihany zany. Naneho ny heviny manokana Andriamatoa Gérard Andrely Rovason, mpaneho hevitra politika sy mpandalina rara politika talay generalin'ny fiadidina republika teo aloha. Raha ny amin'ny manokana dia azo eritreretina ho normal ny réaction ny filoham-pirenena frantsay dia Emmanuel Macron mahakasika ny Rara Îles Éparses satria maro dia maro ny zavatra mifamafao ao amin'ny firenena misy azy ireo ankehitriny ka azo eritreretina ho ara-dalàna raha nanapa-kevitra ny fanamafisana ny fifampidiniana eo amin'ny firenena roa iarahana amin'ny voamiera hitambarana na commission mixte franco-malgache. Amin'ny sommet Salamoina atao chef d'État ny zavatra hitako tamina tale général lalako sy voatery miresaka ny zavatra tsy fakahazona foana. On n'est pas obligé de parler des choses qui fâchent. Ny Îles Éparses dia anisany chose qui fâche entre la France et Madagascar. Dia efa misy zany visite d'État sahala amizao dia matetika izy rena mba hoe aleo mba nizalany technicienne aloha no miresaka azy izay ho miarasaka ny filoham-pirenena. Normal zany nafindra zao hoe misy commission mixte ndray naviazana any amin'ny commission mixte le izy
satria sy ho tapaka vetivetika misy a ny famerenana aneo ilzepars reo ny antony a voalohany indrindra sary ho fantatry ihany fa 6% ny domaine maritime français ny ilzepars sy kely zany fa bebe ihany de raha miampiny anyko Mayotte sy la Réunion zany amin'ny 10% ny territoire maritime français sy vita moamoa ny anaovana an'izany fa mety ataoko misy fa mila référendum any andafy ho avy anay amin'ny gasy eto zay so vitan'ny Macron misy amin'izao fotoana zao noho ny zavatra mitranga ao France problème intérieur anazy vavany ka anao référendum amin'izay indray anao atao sy anao an'izay so de hoe fomba diplomatique fotsiny anaovana an'izay hoe alefasika any amin'ny commission mixte le izy manoloana ireny rehetra iny tsara ihany raha tsidika kely ireo teboka vitsivitsy izay anisany noresana nandritra ny fitsidiana ofisialy ara-panjakana zay nataony filoha frantsay Emmanuel Macron androany 13 avril 2024 teboka maromaro no voaresaka nandritra ny fionana teo amin'ny filoha-panjakana Rotota tetsy amin'ny lapan'ny Iavolo androany isan'izany ny fanatsarana fiaramiasa toy ny famatsiana angovo eto Madagasikara ny famatsiana arabola ny fanaovana toadrano toy ny Volobe izay anisany vatsian'ny AFD vola fanampy izay ny fanaovana fitaterana andalamby eto Antananarivo renivohitra sy Toamasina noresana ihany koa ny lafin'ny fampianarana sy ny ara-toekarena indrindra ihany koa eo amin'ny sehatra ny fambolena miantoka ny fahaleovantena ara-tsakafo eto amintsika eo ihany zany rehetra zany fa somary nanaitra ny maro ihany ny fifantohan'ny La France indrindra fa ny fahatongavan'ny Emmanuel Macron teto amintsika ny makasika ny fitrandrana arenan-kibony tany toy ny terre rare zay voakasika ao anatin'izany ny fitrandrana fasy mainty izay anisan'ny famiteraka resabe amin'izao fotoana iresantsika zao fa ndao henotsika kely ny lahateny zay nataony. Nous avons lors de cette visite d'État plusieurs accords importants qui seront signés et qui scandent déjà l'agenda que vous avez ici décrit et qui est l'engagement de la France pour le développement économique, éducatif et de l'ensemble de la population. Et qu'il s'agisse de la présence de nos grandes entreprises et de nos entrepreneurs aux côtés des interlocuteurs malgaches du GEM et du forum d'affaires que nous irons conclure, en matière d'énergie, de numérique, d'infrastructure, de connectivité, de tourisme, plusieurs projets seront finalisés. Je me réjouis pour ma part des lancements des travaux à venir du projet du barrage hydroélectrique à Vouloubé, avec un investissement important d'EDF, un accompagnement par le groupe AFD, en particulier Proparco, et un prêt du Trésor accordé pour soutenir ce projet. Nous avons aussi beaucoup avancé dans des documents structurants qui vont intégrer la feuille de route, je vais y revenir, que vous avez présentée. Et nous avons également dans la connectivité, on évoquait le groupe POMA, dans la gestion des grandes infrastructures, des projets qui sont déjà structurants, en même temps que l'AFD continue de vous accompagner avec le ministère des Affaires étrangères en matière de développement agricole comme d'éducation. Ndao aratsika kely ny fahatongavan'ny filoham-pirenena frantsay mivady tamin'io maraina io tetsy amin'ny seram-piaramanidina Ivato. Ndao ary. Allez-y, allez-y. Rentrez maintenant. Allez-y, rentrez maintenant. C'est maintenant, sinon vous pouvez plus. Vous restez dehors. Allez-y.
C'est maintenant.